Falimamangy ny isa-tokantrano iray raha avako amin'ity andro anio ity a, hitondra ny tenin'Andriamanitra sy hivavaka ho antsika tsiraray avy, hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokonay ianao a, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay. Tario amin'ny famonram-ponao zahay amin'ity andro anio ity, hiaino tsara ny hafatra tsara avy aminao Andriamanitra ho anay. Dia mitenenanao Tompo fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny bokin'ny Timoty faharoa toko faharoa, andinin'ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Timoty faharoa toko faharoa, andinin'ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo, vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy, ary miezah mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny Tompo amin'ny fo madio. Fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony, satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny Tompo, fa ho mahalemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra amin'ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy, fa angamba Andriamanitra hanome azy fibebahana, hahalalany tsara ny marina, ka hody ny sainy ho afaka mifandriky ny devoly, izay nanao azy sambelona hanao ny sitrapony. Ray masonao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitomboina ho aminareo anie ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Miatrika olana ny isa-tokantrano, ny firenena, ny fiangonana izao tontolo izao. Manoloana ireny rehetra ireny mananambara amintsika ny tenin'Andriamanitra. Ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika eo anatrehan'ny olana izay atrehantsika? Ambara ry havako fa ny mpitarika mahay dia izay mahay mifehy ny olana eo anoloana. Ary toromarika fifehezana ny olana tahaka izany indrindra no nomen'ny apôstôly Paoly ho an'ny Timoty zanany ara-panahy izay nitondra fiangonana manoloana ireo olana izay nisy tao anatin'ny fiangonana. Ao anatin'izany dia miezaka ny apôstôly Paoly mampahafantatra fa raha samy manana olana hatrehany izao tontolo izao dia miavaka ny mpanompon'Andriamanitra. Lesonao antsika ary anio ry havako malala dia ny hoe ny mampiavaka ny mpanompon'Andriamanitra eo anatrehan'ny olana. Ny mampiavaka ny mpanompon'Andriamanitra eo anatrehan'ny olana, voalohany indrindra dia izy mandeha hatrany amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mandeha hatrany amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Rehefa jerentsika ny testameta vaovao manontolo dia miverina 490 ao amin'ny testameta vaovao, ao amin'ny epistily marimarina kokoa, ny teny hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ary amin'ireo 490 ireo, ny 290 dia hitantsika miverina ao amin'ny epistily ho an'ny Timoty avokoa. Noho izany, manana anjara toerana betsaka ao amin'ny fitondram-piangonana nataon'ny Timoty ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Dia manazava tsikelikely Paoly inona no antsoina hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Eto amin'ity mofinainantsika ity dia ny andinin'ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo no antsoina hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mandositra ny filan'ny tanora fanahy, miezaka mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana, mandany fanontaniana adaladala, tsy miady amin'ny samy mpanompon'ny Tompo, malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, zany no antsoina hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Eo anatrehan'ny ady na ny olana izay natrehan'ny Timoty ary, ny olana izay natrehany moa dia ny ady amin'ny fampianaran-diso, ireo mpampianatra sandoka izay
nylaza sahady fa efa lasa ny fitsanganan'ny tenany maty, zany ny olana natrehan'ny Timoty tamin'ny fotoan'andro. Eo anatrehan'izany dia misy ny toromarika omeny Paoly izay ray aman-dreny amin'ny finoana, izay azo lazaina fa efa manana traikefa, azo lazaina fa efa nisedra olana maro tamin'ny fitondram-piangonana. Manome toromarika an'i Timoty izy, ambara mazava tsy hoe rehefa tanora tahaka ny Timoty akory dia tsy hoe tsy mahazo miatrika olana na hoe tsy mahazo mitondra fiangonana, tena mahazo, fa misy ny toromarika tokony arahana. Ny toromarika ho amin'ny fiatrehana olana dia ny fandehanana amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no voalaza fa ahafahana mifehy ny olana izay miseho eo anoloana. Raha mijery ry havako malala, i Jesoa Kristy tenany mihitsy no efa nahavariana ny olona tamin'ny fotoan'andro. Fon'izy vao 12 taona monja dia efa nampianatra sy nitory-teny teo amin'ny tempoly. Rehefa nandray ny asany izy dia nandatsa sy naneso, nanambany aza ny sasany teny manao hoe izay zanaka mpandrafitra ve. Nefa mazava ry havako, noho ny fananany izany toe-panahy avy any ambony izany dia hoy ny voalazany Luka 4:4, Luka 4:4 ny 2:30 dia hoy ny voalaza manao hoe dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria nisy fahefana ny teniny. Ary ambara mihitsy aza fa manana fahefana mihoatra noho ny mpanorandalàna izay nianatra manokana ny soratra masina izy rehefa nanana ny fanahy avy any ambony. Ao amin'ny Marka 1:12, Marka 1:12 dia hoy ny voalaza manao hoe dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanorandalàna. Ry havako malala, ho antsika ankehitriny ihany koa, manoloana ny mpampianatra sandoka maro izay mahenika ny tontolo sy efa mila tafiditra any ambaravarany fiangonana mihitsy azy, manoloana ny fampianaran-diso samihafa izay mandondona antsika isa-tokoana ambaravarana, manoloana ny fampianarana efa hita fototra fa tsy araka ny filazany tsara, angatao ny fahendrena avy any ambony hanananao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ahafahanao mifehy ny olana izay setrainy. Izao mitsarovo ry havako, tsy nahay ary tsy mahay ary tsy hahay no misoratra masina isika ka tsy hiambo sy hevitena handeha amin'ny herin'ny tenantsika samy rery, fa andeha kosa isika hianatra, angataka amin'ny fanahy masina izany toe-panahy avy any ambony, ananantsika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ifehezantsika ny olana sy izay zavatra sedraintsika. Amin'izany dia ho hita fa miavaka ny mpanompon'Andriamanitra. Fa zavatra faharoa ry havako malala izay hitantsika eto amin'ity soratra masina ity dia ny hoe ny mampiavaka ny mpanompon'Andriamanitra eo anatrehan'ny olana dia izy mikendry mandrakariva ny famonjena. Izy mikendry mandrakariva ny famonjena. Eo amin'ny 5:20 sy ny 6:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe mananatra ny mpanohitra amin'ny famorapanahy, fa angamba Andriamanitra hanome azy fivebahana, halalany tsara ny marina, ka ody ny sainy ho afaka amin'ny fandriky ny devoly izay nanao azy samy belona hanao ny sitrapony. Eo anatrehan'ny izay heverina fa ho fahavalo ireo mpampianatra sandoka, ireo izay nania, dia aoka tsy ho variana hiady teny fotsiny na hiady hevitra amin'ny tsy misy antony, fa hikendry mandrakariva kosa ny famonjena ho an'ny olona rehetra. Tokony himasoan'ny mpitory filazany tsara sy ny fiangonana sy ny kristianina rehetra ny amin'ny fiaramentana ny amin'ny baiko ny filazany tsara dia ny amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly na ny filazany tsara ny Jesosy Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho an'ny olombelona rehetra. Ny fitoriana ny filazany tsara ny Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty ho an'ny olombelona rehetra, zany no baiko pitolomana ho antsika pino.
aoka ho fantatsika ry havako fa tena tafiditra ao anatin'ny sokajin'olombelona rehetra tian'Andriamanitra ho vonjena ny mpampianatra sandoka. Ireo zay heverina fa fahavalo, ireo zay heverina fa mpifanandrina amin'ny tena azy, dia mbola tian'Andriamanitra ho vonjena. Mazava zany ny afatry ny filazantsara dia ny ananan'ny olona rehetra ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ahafahan'izy ireny mitarika ny sokajin'olona rehetra mba hahatonga azy olombonjena ho tafiditra any amin'ny fanjakana izay efa voavoatra ho azy rahateo. Rehefa nivavaka anie Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, dia nivavaka ho an'ireo olona izay nanombo azy izy ka niteny hoe ray io mamelany elony fa tsy fatany izay ataony. Anjarantsika ankehitriny koa zany ny manokatra ny varavaran'ny famonjena ho an'ny sokajin'olombelona rehetra, ka hatanteraka ny tenin' Jesosy Kristy manao hoe efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, sy ny hoe tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Fakapanahy lehibe mpahazo ny mpitoro filazantsara, mpahazo antsika mpino, matetika ny mandeha maka fahavalo na mankahala na mandray ireny sokajin'olo ireny ho toy ny mpifanandrina amin'ny tena, hany ka hadinontsika fa olona tian'Andriamanitra ho vonjena izy ireny. Aza tonoana ry havako, aza tonoana fa misy fanahy tian'Andriamanitra ho vonjena amin'ireny sokajin'olona rehetra ireny. Fehiny ary dia izao, miatrika olana isika tsiraray avy ankehitriny, miatrika olana ny isan-tokantrano, ny firenena, izao tontolo izao, ny fiangonana. Aoka isika haka ny fahendrena lehibe indrindra izay angatantsika amin'ny fanahin'i Kristy, hitari-dalana sy hananan'ny kristianina rehetra, indrindra ny mpitarika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Hoy apôstôly Paoly mantsy ny teny manao hoe aoka anahakay ianareo tahaka ny anahafako amin'ny Kristy. Korintianina 1:12. Rehefa ananatsika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ananatsika ny fahendrena avy any ambony, dia aoka isika hikendry mandrakariva ny ananan'ny olona rehetra, tsy hijerena saranga na tavan'olona na fiavino na ankolafy amin'ny fanomezana, ny anjarany tsiraray sy ny anjarany daholobe. Ny fanomezana dia ny fahasoavana izay omeny tompo antsika dia ny famonjena zany. Natao amin'ny olona rehetra mantsy ny famonjena eny, fa na dia amin'ireo izay heverina fo mpifanandrina amin'ny tena azy. Engany ry havako izany tenin'Andriamanitra izany hitoetra-petsaka ao anatintsika, ahafahantsika mba ho mpitarika mahomby miavaka noho ny amin'izao tontolo izao, mba ho mpanompo miavaka tokoa isika amin'ny zavatra rehetra. Dia hoan'Andriamanitra ireriana eny amin'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny teninao izay miteny sy namangy anay indray androany, mampahery sy mitari-dalana ny amin'ny fitariana mahomby, ahafahana mamantatra ny mpanompo tsara anao amin'ny fanarahana ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ary ahatonga anay koa hikendry mandrakariva amin'ny famonjena ho an'ny olona rehetra. Misaotra anao izay Tompo, ary dia indreto izay maneho fahavononana anaraka ny teninao, fa tsy tianao hisy ho very na dia iray aza ny olona, fa tianao hanana anjara ny famonjenao rahateo. Dia mivavaka izay manokana ho an'ny fiangonanao eo amin'ny fiatrehana ny olana samihafa, indrindra amin'ny toe-draharaha izay misy ankehitriny, ny amin'ny fikatoanan'ny fiangonana izay tsy ahafahana miaona sy maneho ny fivoriana masina. Dia ianao Andriamanitra hiaro ny fiangonana ka azon'ny fiangonana mijoro vavolombelona mandrakariva, ka tsy ho levona na ho difotry ny olana ny fiainan'ny fiangonana. Mivavaka izay ho an'ireo izay heverina fa mpifanandrina, ireo mpampianatra sandoka, mpanao fampianaran-diso, ireo izay nania efa niala tamin'ny filazantsara. Ianao Andriamanitra Tompo ambabo ny fon'izy ireny ka ampiverina azy, ampibebaka azy ka hananany anjara amin'ny famonjena. Entiny ambavaka ny isan-tokantrano, ny fiarahamonina, ny firenena, eo anatrehan'ny fitantanana sy ny fifehezana ny olana
ny valanaretina COVID-19 ankehitriny. Ianao Andriamanitra anampy ny rehetra amin'izay fifehezana ny olana ao anatiny tsiraray avy. Esorinao Andriamanitra ny raritsaina, esorinao Andriamanitra ny tebiteby, ny ahiahy, fa ampanjakao kosa Tompo ny fiadanana. Ary mino izay fa mamangy ny tsiraray avy ianao, indrindra ireo izay manana olana saribahana, indrindra fa ireo izay mitaraina sy mangataka aminao. Dia mino izay Tompo fa mihaino vavaka ianao ary isaoranay sahady ny amin'ny valim-bavaka izay atolotrao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen.